Lafo mba vao afa kosa indray dia tsy mbola nitony asa fanamboarana ny toby famokarana etanol goavana ao Ambohibe hoy ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ny famokarana etanol izay tokony hanampy ny fidiram-bola amponina amin'ny alalan'ny fambolena fary. Henri Florion. Isan'ireo faritra ahitana fikambanana mpamokatra fary maherin'ny 400 ny ao Ambohibe, faritra Diana. Fianakaviana maro ihany koa araka izany no mivelona amin'ity asa ity. Ny fary izay vokatra azo ampiasaina amin'ny lafin-javatra maro samihafa, raha tsy ilaza fa tsy ny fanamboarana ny etanol. Raha ho an'ny distrikany Ambohibe manokana, fary manodidina ny 5.3 tonna no vokatr'ireo tantsaha isan-taona. Azo volena n'aiza n'aiza eto Madagasikara ny fary ilaina amin'ny famokarana etanol. Nijanona teo amin'ny fametrahana vatofototra ny datin'ny 12 Martsa taona 2024. Ny asa izay nampanantenana ny vahoaka ao Ambohibe raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka. Tsorina aloha ny marina, mbola tsy mandeha ny asa ary mbola tsy manomboka mihitsy ny asa fanamboarana n'iny usine etanol iny. Napetraka ny vatofototra iny dia nisy fotoana mbola tamin'ny ministre ny Mika taloha dia nidina tany niaraka tamin'ilay investisseur dia nijery fatria misy fary namboly natao andrana satria hoe après 12 mois vita ny construction dia vita ny construction le usine dia efa azo alefa coupe zany le fary dia iny nanaovana andrana tamin'le voalohany fa ino matsika niditra tamin'ny confinement tamin'ny taona 2019 iny dia tsy fantoko angamba asa zay ngamba ny mahatonga an'io dia ny frontière atsika koa ny hidy dia zao vao nisokatra tsikelikely dia raha nytany ianao hoe ny mikasika ny usine etanol mbola tsy mandeha mihitsy hatramin'izao. Ny etanol izay angovo azo avozina sy mitondra fampandrosoana maharitra indrindra fa ny fiarovana ny tontolo iainana. Tena miandrahandra ny sokafan'ny usine io mihitsy ny mponina ny antoerana satria voalohany mamoron-kasa ho an'ny tanora ny fisian'iny usine iny. Dia tsy vitany hoe mamoron-kasa ihany koa ho an'ny tanora fa mamelona koa ny fandrarana ho an'ny mpamboly fary. Ary mametraka ny concurrence eo amin'ny société Sicoma sy ny le usine etanol. Zany hoe amin'izao fotoana zany matsiaro poretin'ny sinoa ny Sicoma zany ny mpamboly fary amin'ny fividianana vidin'ny fary. Ka raha vao misy iny usine etanol reny dia misy zany fifaninanana eo amin'ny vidin'ny fary dia mitondra mampiroborobo vao maika mampiroborobo resaka fambolena fary amin'iny faritra Ambohibe. Anisan'ny paikady entina hitandrovana ny tontolo iainana ny fampiasana ny angovo azo avozana. Ny fijerevana ny vidim-bokatra no andraindray ny tantsam-pamokatra ao an-toerana. Taoriana ny fametrahana ny vatofototra ho fananganana ilay orinasa mpanodina etanol ao Ambohibe. Miandrandra ny hanohizana ny asa ihany koa izy ireo mba hiteraka asa ho an'ny vahoaka sy ahafahana miaro ny tontolo iainana.